Misy zavatra mitenen'ny pasteur Mayol zany mahakasika ny raharaham-pirenena asehoko anareo. De raha zava-misy amin'izao fotoana zao zany indrindra fa ny rivotra politika iraisam-pirenena de zavatra mety hitsanga le izy. Ary be dia be ihany koa no mieritreritra hoe analyse politika fotsiny ny pasteur Mayol, ny sasany mieritreritra mety faminaniana ny pasteur Mayol, de anjaranareo zany no mandinika hoe analyse politika ve le izy sa pasteur Mayol mihitsy nefa nifoka miafina. De tsy maintsy hiaro tena hitsangana hitomban-da ny mpitondra amin'izao fotoana izao hiady hanohitra io firenena vahiny izay ho avy hanonga-panjakana eto Madagasikara io. Tsy maintsy le firenena vahiny manao azy fa ny firenena vahiny nge rehefa manonga-panjakana aty amin'ny Afrika aty matetika ny olona toerana foana no ampiasainy. Izy nge tsy miseho mifantana zany. Zay fanonganam-panjakana nisy teto na teto Madagasikara ny tsika hiara mahita fa nanongana ny tsiranana ny firenena vahiny, nanongana ny ratsiraka ny firenena vahiny, nanongana ny ravalomanana ny firenena vahiny, nanongana ny Floera Jaorarimampiana ny firenena vahiny, ary na ny fiangonan'ny Era Flora Juelator mbola nisy hery vahiny koa tao. Iza ny hery vahiny? Tsy ny malagasy ve ny Leo de l'Estas ve ny tsy fisindrany kosa? Eny, zany endrika ivelany zany fa tsy mavita manongana le firenena zanatany firenena vahiny raha tsy ry zareo ihany. Zareo ihany no mametraka ny mpitondra de izany manaisitra azy eo rehefa tsy mifanaraka aminy. Zany nge zavatra efa resahana foana zany fa le tsika gasy no motifanina tsy miotikodana fotsiny aty tsy tia lala rehefa le olona tohananao no tonga amin'ny fitondrany fa zay io ka lizy nge hoe isy ho avy anao an'izany taoko ny sitrapony Jehovah izy no atao dika zany ka izy ho avy de anjarany le olona fa raha mailo zany ny olona mety tsy mipotro ka anjaran'le fanjakana zany no manao zay fomba tsy atateraka an'izany fa efa milaza meloa zany de nizao itsika zany zao efa fantatra meloa ny zavatra hitranga tahaka ny hoe cyclone ho avy de efa milaza ny fanjakana hoe cyclone fa le cyclone tsy maintsy tonga fa ianao mila miomana hiatrika le cyclone de isy fanonganam-panjakana ho avy tsy maintsy ho avy le fanonganam-panjakana fa ianao mpitondra mila miomana tsy ho tratra an'izany de za zany zao fa mampilaza melo koa zany mba iomanany le fanjakana na ino ny mpitondra fanjakana na tsy ino na ino ny olona na tsy efa teneniko fa isy zany araky ny zavatra nomenana de mila mailo zany mila mitady ny fomba rehetra isorohana tsy atongavan'izany fa isy zany